misy ny lalao tombolao fanamarihana ny fahadimembempolo taona ny orinasa neter taorinan'ny fisarihana ary dia misy roa ny tsara vitana nazo ny loka. Olona miisa roa no tsara vitana nandritra lanonana fisarihana ny tombolao fankalazana ny fahadimembempolo taona ny orinasa neter izay nitotsaina titsy amin'ny foibeny Tsorano tamin'ny 4 Jolay teo no natao ny fisarihana voalohany tamin'ity taona ity. Nahazo taratasym-bola mitentina hatelo tapitrisa ariary sy réfrigérateur lehibe mitondra ny marika LG ireo tsara vitana. Tsy nanafina ny hafaliana Andriamatora Sandy izay nahazo ny taratasym-bola mitentina telo tapitrisa ariary. Vidy produit Mantosa sy Marilon tany an-tanànalakely sy nasiana vity mba participation fotsiny fa tsy dia tena hoe tena azo zavatra ohatr'izao tena tsy napozina za ohatra tsy dia tena manana anjara amin'itony zavatra ito. Etsy an-daniny zany nahazo arona feno fanomezana ihany koa ireo mpanjifa mavitrika ampividy ireo akora zarain'ny orinasa neter. Za zany vidy produit diana tao amin'ny Golden Rama dia nahazo panier garni ka manentana antsika mba hiara ilalao koa mba azo fanomezana ohatr'izao foana. Zany nisany vidy produit Nivea sy produit Marilon dia nisany tsara vitana dia nahazo an'ity tombola garni ity teo amin'ny devant Karansoarana dia manentana antsika rehetra mba handray anjara satria mbola maro be ireo lohosarihana. Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimembempolo taona nisy neter hatrany dia mbola isy fisarihana indromy ataona ho totsaina ka azona loka maro samihafa. Mandritra ny fankalazana ny 65e anniversaire ny neter Madagasikara dia misy ny lalao izay rahantsika mandritra ny taona 2024 ity ka isaky ny vidy vokatra anankiray ianao mihoatra ny 5 000 ariary na eny amin'ny stand d'animation na eny amin'ny magasin partenaire tahaka ny Golden Rama, Josepha, Ituki na Shaina, ny Shiva, ny Essor, ny Tonki, ny Shop Liantsoa, ny Shopette sy ny John Bosco eto Antananarivo, Diego ary Tamatavy. Dia mandray anjara amin'ny fisarihana ianao misy fisarihana intelo taona mandritra ity taona ity ny fisarihana voalohany dia nataontsika tamin'ny sabotsy faefatra ny volana Jolay lasa teo izay androany moa ny remise de l'eau. Ny fisarihana faharoa kosa dia amin'ny 7 ny volana septembre ary fisarihana fahatelo amin'ny 7 ny volana décembre ho avy izao. Dia misy andreo tsara vitana izay nahazo tamin'ireo loka goavana. Anisan'ny loka goavana anjaraina androany izao ny bon d'achat na 3 millions d'ariary sy ny réfrigérateur marque LG. Fa ankoatran'izay misy ihany koa ny vacances aman'olon-droa makany Maurice mandritra ny efatrandro tout frais payé. Eo ihany koa ny moto Honda sy ny bon d'achat na 5 millions d'ariary sy 2 millions d'ariary ka manentana antsika rehetra mba hanjifa andreo vokatra mpahafantarin'ny neter Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny vokatra Marilon, ny Montos, eo ihany koa ny Diana, ny Nivea sy ny maro hafa. Tsy adino neter no nisaotra ireo mpiara-piominantoka aminy dia ireo tranombarotra toy ny Madoto, Transcontinent, Attitude ary ny Air Mauritius. Ety ampamarana ny fampalalam-baovao dia ampahafantarina amintsika indray zany fa am'rapitso no mivoaka ny laharana vaovao ny gazetin'ny lehilahy moderna ny gazety mahery ny tia nambara hitantsika lohateny lohahevitra samihafa ao anatin'izany gazety hivoaka ao am'rapitso zany azadiny manjifa ity gazety ity eny ampivarotra mahazatra anao dia ametrana ny velomandram-pitafo amintsika rehetra ihany koa izany rehetrarehetra izany ho amin'ny rapitso indray ny fotoana manaraka ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao veloma tompoko.